Rehefa misy rendez-vous dia misy fiomanana foana ataontsika tsiraray avy. Fa aza adino fa ny rendez-vous tena tsara indrindra amin'ny fiainanao dia amin'ilay fotoana ionanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Io zany tena tokony isy fiomanana ngeza indrindra amin'ny fiainanao. Dia izay mihitsy no aton'ity fanombohana ity anomana ny fotsika fa atsika tena miona amin'Andriamanitra, afatsika tena hoe tsy mandatsaka na dia litera anankiray avotsitry ny mpanompon'Andriamanitra ary amin'ity fotoana androany ity fa tena ho fantsona tena misokatra be ianao ahafahanao mitombo miaraka amin'i Jesosy. Amen. Tonga eto isika tsiraray avy, tsy fampijery, tsy fandinika, tsy hijery anarana, tsy hijery anaram-piangonana asa fanompoana, fa ampitodika amin'ny masontsika makany amin'i Jesosy irery ihany. Filazantsara ny Jona 1:7 milaza hoe rehefa nahita an'i Jesosy Jona dia hoe iro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Izy nampitodika ny mason'ny olona rehetra tany amin'i Jesosy Kristy, dia zaho sy anao koa ndaontsika ampitodika ny masontsika makany amin'ny Kristy irery ihany. Atao fotoana manokana ity izay ahafahanao tena miona amin'Andriamanitra. Ivero tahaka ny fotoana farany foana, ny fotoana tahaka an'izao, ahafahantsika tena mameno tsara indrindra ho an'i Jesosy. Amen. Manasanao hitsangana raha sitraka ao. Alleluia. Amin'ny voninahitra an'i Jesosy tsika. Alleluia. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotranao izay amin'ity fotoana izay mbola omenao anay ity Andriamanitra. Tena tombonao anay ny fahafahanay manana fotoana tahaka an'izao Jesosy. Satria tsapanay ny anatinay fa tena mila ny fitenenanao izay Andriamanitra, mila ny fitariany fananao masina izay Andriamanitra, mila ny fampianaranao izay Andriamanitra mba tsy ho ampianaran'ny mpampianatra hafa, izany hoe izao tontolo izao fa tokana ny mpampianatra anay Andriamanitra dia ny fanahinao masina isanandro. Misokatra izay Andriamanitra eto amin'ity fitoerana ity amin'izao fotoana izao, manaiky ny hiaraka aminao, hieno anao, hiara-dalana aminao Andriamanitra, hialaka eo aminao Jesosy Kristy ary hihinana an'izay rehetra amahana anao nay tsiraray avy Andriamanitra. Raha maka ny teninao izay Andriamanitra dia aoka tsy ny masonay fotsiny Jesosy no faly hitan'izany, fa aoka ny fonay tena hidobodoboky ny fifaliana satria fantatray fa teny fananganana ny fiainanay izay rehetra voatenin'ny vavanao Andriamanitra. Nataiza tanàna ny diranao Jesosy dia tsy maintsy tanàna ny isian'ny fiovana izany Andriamanitra tsara indrindra. Ka androany Andriamanitra dia mandrosoa eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, mandrosoa eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Raisy ny toeranao Jesosy androany. Aoka Andriamanitra tena hosazy hanamafy fa ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Aoka tsy ho adinonay fa isanandro izay tokony hanamafy an'izany. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ianao ilay ankinanay isanandro. Mitenena indray Jesosy androany. Dia misaotranao izay Jesosy satria menao toerana indray izahay, menao fotoana indray izahay, menao fitaovana ahafahana manantanteraka ny fanompona anao Jesosy Kristy. Menao fahafahana afaka mampita ny teninao amin'ny olona rehetra izay tsy afaka manatrika ny vatana, na eto Madagasikara na any amin'ny toerana maro samihafa Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa tsy misy avy aminay izany. Raha zahay Andriamanitra, eny Jesosy, raha zahay ny maha izahay any tsiraray avy ny jerena dia tsy afaka ny havita na inona izahay. Fa rehefa miaraka aminao koa izay Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Androany dia misaotranao manokana izay ny amin'ny tsiraray avy tsy afaka tonga eto amin'ity fitoerana ity Andriamanitra. Fantatray fa tsy ny antsoantso nataonay Andriamanitra no mitaona olona, fa ny fitarian'ny fanahinao masina Andriamanitra no mitaona ny tsiraray avy. Dia raha ianao ny antso Andriamanitra dia ianao no miteny, ianao no manangana, ianao no manasitrana, ianao no manamboatra, ianao mampianatra, ianao no mitantana ary indrindra Jesosy ianao no mampahery ny tsiraray avy. Mitenena indray Jesosy androany amin'ny anaranao mpanjaka. Misaotranao satria mety antony maro be dia be Jesosy ny antony ny angiana tany an-trano tonga eto. Fa zavatra azony antoka Jesosy, ninona zavatra hoentina eo amin'ny fanatrehanao. Na ny tehana efa tahaka ny hazo maty ara Jesosy. Rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia tsy maintsy misy fitsimoana, tsy maintsy mitsimoka ny zavatra rehetra, tsy maintsy misy fleur, tsy maintsy maneho voninahitra ao. Ninona fatesana mety ny eritreretanay momba amin'ny fiainanay Andriamanitra, rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia miova ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy satria fantatray fa efa miova ary efa vita ny zavatra rehetra. Androany izay Andriamanitra dia misokatra fotsiny handray an'izany. Iona amin'izany, iona aminao tompo, ilay masina tsy miova mandrakizay. Asa anatin'ny vavakao androany rasitraka ao, meo voninahitra Jesosy, meo azy ilay nandrasana hatramin'izay dia ny fonao izany. Tsy ny volanao na ny fahanananao mamaika an'i Jesosy, fa ny fonao androany atolory azy. Aza mijery olona, aza mijery akory ny manodidina, fa aoka ny masonao, ny fonao ampitodianao tanteraka any amin'i Jesosy androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
amen. Ndao tsika teka mafy ho an Jesosy mendrika ny fiderana mandrakizay alleluia. Hitanao ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny olona akaikinao alleluia. Tena mihitsy hoe fiadanan'ny tompo aminao manokana. Jesosy manana teno anao androany alleluia. Salamo fahatelo amin'ny telopolo vaketsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahatelo amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahatelo amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fiderana an'Andriamanitra mpitondra izao rehetra izao sy mpiaro ny olona. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mibio an Jehovah ianareo, ry olo marina, fa mendrika ataony olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mirafy hiram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Amen. Andehantsika ampitodika ny fotsika rehetra any amin'ny Jesosy amin'izao fotoana izao. Ny tena fiankofana andrasan'Andriamanitra. Tena mbola tsy mandeha ny hira, na mbola tsy mandeha ny mozika, na mbola tsy misy mihira akory ary, fa misy fofeno etaeta eo, dia izay ilay tena andrasan'Andriamanitra. Sokafo ny fonao androany dia teneny fotsiny Tompo, ny tia Andriamanitra, mampanaiky ny amiko rehetra eo am-pialan-tananao Andriamanitra. Asan-drato mivavaka ao aza vely hijanona amin'izao fotoana izao, atoloron'ny tenanao ho an'i Jesosy androany, atoloron'ny mombanao ho an'i Jesosy androany. Aza vely izy zavatra anasaraka anao na ny fijerinao amin'Andriamanitra. Aza vely angina ny vavanao, fa ko vava mpiantsoantso an'Andriamanitra, feno fiderana an'Andriamanitra. Ilay mbola tsy niainanao hatramin'izay, avitsory eto androany ho an'i Kristy irery any. Toy izy ny vavaka ao androany, alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy, alleluia. Saotra Jesosy fa ianao ny fifalianay. Tonga eto anatrianao amin'ny fifaliana izahay areniky ny fisaorana ny ao anatinay rehetra. Manandratra anao ilay mendrika ny fiderana. Saotra Jesosy fa tsisy azo sandaina vola izay rehetra nomenao anay. Raha androany fotsiny no resahana Jesosy. Tsisy afaka hividy, tsisy afaka havita izay nataonao, fa ianao mihitsy Jesosy no fiadananay, ianao ny fitsaranay. Tsy ampifaliany zavatra ivelany izay Jesosy, na hoe ampifaliany zavatra hitranga, fa ny mampifaly anay dia tokana ihany ny fanananay ianao. Ianao no arena tsara indrindra ho anay Jesosy. Hihira ho anao izay, hifaly eto anatrianao izay, hitsaoka anao izay, ary ilaza indray hisisika eo amin'ny seza fiandriananao, fa tsy zavatra ilainay mihoatra anao Jesosy. Mila anao izay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ianao no herinay, ianao no mampianatra anay ny zavatra rehetra, ianao no mampitraka anay Andriamanitra, ianao no efa niadinay rehetra. Androany izay dia mbola te hilaza an'izany Jesosy. Te akafi fotsiny fanatrehanao, te hitsaoka anao fotsiny Jesosy amin'izay mbola omenao anay, dia hideranay ny anaranao sy hitsaofanay anao satria mendrika. Sokafo ny vavanao amin'izao fotoana izao. Tiavy Jesosy, tiavy fotsiny izao Jesosy, mankasitra azy. Aoka hotsorintsika sanao, tena hitsaoka, hidera azy amin'ny fotsika rehetra androany. Halleluja. Ianao no fahazavako anaty alina, ianao no mampitraka nanatiny ady ao, ianao no mampahery ara-milokivy ao, dia ianao Tompo tsika rehetra. Ianao no fahazavako anaty alina, ianao no mampitraka ranatiny ady ao, ianao no mampahery ara-milokivy ao, dia ianao Tompo lazao, dia ianao Tompo zavatra amiko, fa ianao Tompo fiainako, dia ianao Tompo ilaiko isanandro, favery ora lavitrana, dia ianao Tompo zavatra amiko, fa ianao Tompo fiainako, dia ianao Tompo
Yanonu fiere Kuratutu mafiao Yanonu eriku Larera kanyaku Te yanao Yanao tubo Yanonu fifali Kuraseja uriao Yanonu fiere Kuratutu mafiao Yanonu eriku Larera kanyaku Te yanao Yanao tubo Te yanao tubo Savaje chamiku Fayanao tubo Fianaku Te yanao tubo Ilagisanatu Favela ora la vichana Te yanao tubo Savaje chamiku Fayanao tubo Fianaku Te yanao tubo Ilagisanatu Favela ora la vichana Saotra Jesosy miazona anay saotra Jesosy fa ianao dia tsy miabandone anay hatramin'ny farany saotra ny afikazonanao ny afampaherezanao anay isan'andro Jesosy saotra tsy kivony aminay Jesosy rehefa nomenao ny ainao dia nomenao hatramin'ny farany saotra Jesosy Te yanao tubo Te yanao tubo Savaje chamiku Fayanao tubo Fianaku Te yanao tubo Ilagisanatu Favela Favela ora la vichana Te yanao tubo Savaje chamiku Fayanao tubo Fianaku Te yanao tubo Ilagisanatu Favela ora la vichana 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 Tsino não tubo ora la vichana Tsy haiko ny miaina na dia ray sekondra monja raha tsy ao amin'ny fanatrehanao o Jesosy Jesosy tena andeha hianatra izay Jesosy ankatoanao tsy misy fepetra misy fotoana ianao miantso anay andeha ambony rano zavatra tsy fantatray tompo zavatra tsy hainay zavatra tsy takatry ny sainay kanefa miteny ianao hoe avy hianatra ankatoanao tsy antany teny izay Jesosy fa hibanjina anao ilay tompony famonjenanay impiry izay Jesosy nandeha tamin'ny zavatra tsy fantatray fa nijoro ianao mpanavitra anay ankehitriny Jesosy dia iverina izahay ampitombo irehitra indray hitombo amin'ny fankatoavana anao Jesosy satria izay rehetra nankatoanao tsy mbola nisy naneniny izany tompo aoka hitombo ny finoanay androany irehitra ao amin'ny teninao izay Jesosy
iankina amin'ny fitiavanao fotsiny tsotro zao Jesosy any dia anaiky andeha ninninona mitranga ninninona miseho ny fiainanay Jesosy dia tsy isan'ireo olona mpanome tsiny na mpimonomonina fa olona mahay misaotra mandrakariva tahaka anao izay manoloana ny mofo dimy sy ny hazan-dranoa Jesosy tsy nangataka tamin'iray ianao mba ho ampitomboana fa nisaotra fotsiny ianao tahaka an'izany fonay hoentinay manoloana anao androany Andriamanitra misaotra anao sahady izay ny amin'ny ampitsinay ny amin'ny hoavinay manontolo Jesosy ny amin'ny androm-piainanay rehetra sahady dia efa isaoranay ianao satria fantatra efa azo antoka ny miaraka aminao. Alleluia. Nitsoayanao tambony rano tsy fantatro zay tsy azoko ale dia tao no nahitako anao nijoro ny finoko anao nantsoiko ny anaranao ny matsoko mipantinanao iteranao itsatrao eo an-tananao fa anao ao ianao Amen. Hallelujah. Versuavanao mamelua tananao itananao tarkai bitarikai betulavunyaiya fayanao tsimandao fayanao tsimandao natsukuni anaranao nimasu kuni patinanao iteranao itsachao ewatananao anao
Jesosy tao anatin'ireny tafiotra ireny dia nahitanao zay. Nahitanao nandehandeha teny ambony rano nanangana anay. Raha tsy noho ireny Jesosy dia tsy toy izao zay androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanefenao rehetra ary mbola misaotra ny amin'izay mbola hanefenao aminao avy satria fantatra fahatsaranay izany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Tiany Jesosy tsika no fiankofana hafa kely androany. Okantsika hisaotra ny Jesosy tamin'ireny mafy rehetra fa nilalovantsika ireny. Ho avadika tsika fisaorana. Hisaotra ny Jesosy tsika ny amin'ny fanefena. Mety nandalo tsy fisintsika, mety nandalo aretina, mety nandalo famoizana. Ndao hisaorana ny Jesosy ireny. Hisaotra Jesosy. Fa ireny dia afo nanadio anay. Ahatonga anay ho fantsona tsara eo am-pelantananao. Misaotra. Mety mbola mandalo izay androany Jesosy dia tena hoe misaotra. Ianao no milaza fa tsy fahafatesana ny anton'izao fa nehoako ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Ako feno firam-baovao ny fanahintsika androany. Aoka ny teny ipololotra ny vavanao dia vokatry ny fanahinao miantsoantso any anatinao any ny amin'ny fitiavanao an Jesosy. Aoka hiry ianao tsy hoe satria misy mitarika fa aoka tarihan'ny fanahy masina ianao. Aoka tarihan'ny fitiavana ianao. Aoka ampirety ny fitiavana an Jesosy feno hivavaka ao am-bavanao, feno hifiram-baovao. Halleluja. Ametrao hiravaovao ao anatiko ao baiterako anao favy aminao ny loarano ny ra irizay avy aminao atukako indrindra ho anao eno anao ho anao hiravaovao mba hiterako anao anao mpanjakako tsy manam-paharo irao anao asandrato toko laikano avy ao ampo irao anao. Halleluja. Ametrao fiderana. Ametrao fiderana vao ao ampuko ao hirako ho anao ritupusi panefizao rehetrizao. Ndao hiritsika fiderana sandratra fiderana asandratro lay feo ikaloko eno anao ho anao
Dawirantsika fiangonana rehetra hira vavao mba hiterako anao. Jesosy dia ho antony iranay foana ianao no andrekina ny fonay, ianao rery no andrekina ny fonay, tsy vola, tsy ny zavatra mandalina, tsy olombelona Jesosy, fa ianao rery ihany. Ianao no arena tsara indrindra, sarobidy indrindra, ho fihinay mafy ianao Jesosy, tsy amelanay ianao Jesosy raha tsy azonay tanteraka. Saotra Jesosy. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Il y a la musique. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je
J'étais plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, 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 oh. Dieu, tu es Oh Dieu, le soutien de mon tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es Soutien de le mon soutien cœur. de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens Oh, bien. nul autre que toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Anilanaunu matsarai. Nilanonu masai. Jesosy, anilanao, anilanao, eh. Nilanonu masai. Nilanonu masai. Anilanaunu matsarai. Alleloia, mahazo toerana tompoko azafady. Ya tonga amin'ny fotoana indray tsika mirenantsika amin'ny voninahitra any amin'ny Jesosy noho ny amin'ireo zavatra izay nataony marobe teo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'izany dia asainy dadoma efa akatsialoha azafady. Teny Jesosy teo tompoko. Izary tsy voatantara moa tamin'ilay vavolombelona tamin'ny heriny iny nefa goavana be ilay satria izay ny antoko an'ilay dia. Talohan'ny andehanana moa izany dia misy taratasy karakaraina. Dia misy mail tonga avy any dia hoe ataovy ara-dalàna daholo ny taratasy vaksininareo. Dia somary nangoritsina kely satria za tamin'ny 2021 nanao vaksiny. Indray mandeha any dia tsy namerina intsony aho. Dia lasa saina be zany ahoana indray natao amin'ity zany hoa. Satria herinandro mahery kely fotsiny sisa zany dia andeha. Ranao vaksiny any dia mety ararina mety tsy fantatro. Dia ny antso an'ilay rahalahy azy io rahalahy io zany nanontany ahoana ity fandehan'ilay visa any Tunisie. Dia natory koa azy hoe miditra amin'ity mail teo fa ny ambasady any Tunisie any Addis Abeba no manome an'ilay izy. Dia ny antso anazy zany hoe ahoana ity fandehan'ilay vaksiny takiany zareo ve ilay vaksiny. Dia izy ilay rahalahy hoe zay ngely ity tsy lasy. Vomea zany tena nanaby mihitsy ahoana ary zany. Dia nisy tena andrevana tsaroko tampoka. Tena tsaroko izay mahatsara an'ilay sekoly atao amin'ny hvkl-mission. Vao iny Kristy zany hoe ianao Jehova efa niteny fa tsy ataonao mitovy manompo anao sy ny tsy manompo anao. Tsy maintsy lasa. Dia nataoko nanao test PCR dia mandra-pahavitan'iny talohan'iny moa zany jery mail tsy tadidiko na fotoana zomaly aviorana be moa dia tapaka ny jiry tato zay moa tsy tonga taty amin'ny fotoana dia tonga le mivaly le visa dia tena fahaly be mihitsy zany tena namaly Andriamanitra tena tsy ataony mitovy tokoa manompo azy tsy manompo azy. Dia avy eo rehefa nandeha dia test PCR fotsiny netiko nandeha tany satria negatif ilay izy dia tsy nisy ny fizavana tsy nisy ninona tena nasehon'i Jesosy zany rehefa anazy ianao dia tsisy maromba koa ampelantanana. Tainy Jesosy dao tompoko. Saotra betsaka tompoko. Tainy Jesosy raha mamalala. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa nampahita fitia Andriamanitra.
zay moa zany nafindran' Jesosy trano dia normalement tokony mbola misy vola alona hoe any satria caution talohan'ny idirana zany ny fifanarana tamin'ilay olona hoe hoana moa zany hoe tsisy vola aloha zany tsisy vola aloha rehefa miditra fa rehefa mivoaka dia zay simba amboarina zay tata dia mivoaka zay dia findratrano zany dia normalement tokony mbola misy vola tokony aloha na jiro na ana satria zareo taraiky be foana vao manome anay le jiro volana jiro dia mifindra zay moa ohatrany tsotsotsotso zany dia tian'le olona tao amin'le teny tao amin'le trano dia rehefa nialy zay dia nalahelo be daholo zareo dia rehefa nalahelo zareo tsy nalahelo hoe ratsy ny nataonay fa mba nalahelo kosa zareo tsara ny nataonay dia rehefa nandeha zay dia verina tany zay mivady ay niantso nandefa MP hoe ohatrinona ny tompoko ny tokony vola alohanay ohatrinona ny jiro ohatrinona le ofatrano farany ohatrinona n'izao dia ozy izy le olona hoe tena nareo ary tena zay areo sy izy ny tokony andoha aminareo fa tsy nareo ny tokony andoha aminay teo amin'ny valeurana tena 5 millions teo na 4 millions 5 ny tokony alohanay fa tena nahita fititan'Andriamanitra zay dia mianaka kely alleloia zay ny tsirona favavelona teo Jesosy naombatika izany alleloia farany teo amin'ny fiainanay menakavy kely ihany rehefa tsy mijoro re dia zay moa mijoro foana tsy kafara zany fa fampaherezana akory nisy fotoana efa ela nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainana dia rehefa nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainana dia nisy fotoana nantsona ho paster nantsony Jesosy dia rehefa nantsona ho paster dia rehefa mandeha ny amin'ny fiainana andavanandro eny amin'ny fianakaviana tao alohan'izay menatra mijoro ialaony ty lasa mpivavaka be mbola tsy paster dia efa nantsony olona hoe paster dia ohatra menamenatra zany dia mandeha mo fiainana dia mandeha ozy izy ny fitenan'ny tanora dia tao anatin'izay menatra ny joro ho an' Jesosy tena hoe menatra zany tsy hoe nanao ratsy tsy hoe akory hoe misy fiainana tsy mety fa ohatrany hoe mahamenatra zany hoe ay pastera ohatran'izao dia pastera bandy kely dia pastera teo amin'ny fianakaviana dia pastera fa rehefa nandeha nanomboka tamin'ny fotoana tadidiko tsara mipetraka teo ambotra zaka zay dia tamin'izany mafy ny ataky dia tsy maintsy nresaka tamin'ny tompotrano hoe tena ampianaran'i Jesosy manetry teny ianao tena tsy voalorangany fa trano fa mba mangataka mba ohatran'izao tena nareo paster tony angeo izy teo dia tsy maintsy nitsotra zany ianao hoe paster ohatran'ny hoe forcen' Jesosy ianao hoe nantsoka ianao paster fa ianao tsy te hijoro ndahora fa saiko tsy maintsy mijoro ianao dia nanomboka tamin'izay dia oza izy manina marina moa zany raha zangy no mafabaraka Jesosy ny antso anahy fa tsy hoe zany nanendry teny ty ahosory paster ana ohatran'izay dia tonga amin'izay karakara taratasy tany amin'ny fokotany tao aorianan'izay dia antaniana inona ny asanao dia tsy izay ny anarako amin'ny karapanondro tsy izay ny asako fa tao amin'ny fokotany dia antaniana ny asanao tonga dia paster tonga dia miteny ohatran'izay dia ohatra misy zavatra miafaka izany renao any anaty hoe misy zavatra afaka fa tsy hainao hoe inona exactement dia makany amin'ny CSB2 indray dia tondra ny ankizany amin'ny CSB2 satria misy taratasy ilan'ny fianarana dia inona ny asanao dia paster dia jereny ianao dia ohatrany hoe tiako hoe dia paster ohatran'izany zany mety hoe interprétation discours le izy fa gaga le olona hoe ohatran'izao hoe paster dia lasa tsy menatra zany mijoro an' Jesosy dia ny efehazay teto amin'ny fiainana rehefa Jesosy miantso dia mila manaiky fotsiny hijoro amin'ny toerana niantsoan'i Jesosy dia makany ampianaran'ny ankizy dia inona ny asanao dia za paster rehefa paster ianao zany dia tsy mandoa écolage sosisa ohatran'izany tsy hoe miteny an'le paster mba hisitraka an'le inona fa manaiky an'le fanendren'i Jesosy
dia jesosy manao zavatra mifanaraka amin'izay ny antsony ianao. Dia eto za manome voninahitra an' jesosy, mety misy karazan'olona eto ao anatin'izay karazana ataoko hoe geja entre guillemets na fahamenarana mijoro amin'ny maha-kristianina. Mety eo amina tontolo nasa resaka musulman fotsiny ianao na finoana hafa, dia tsy samy mijoro ianao hoe an kristy, tsy samy mijoro ianao hoe tena kristianina. Mety hoe pastery ianao, mety hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, tsy samy mijoro ianao hoe tsy misotro toaka, tsy tia alcool, tsy mety amin'Andriamanitra zany. Fa te haporisika antsika hijoro fotsiny, tena maneke dia mijoro fotsiny a. Dia rehefa resaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra moa dia ozy izy hoe hitan'ny se zany, se fotsiny angeny tsy manaiky. Rehefa manaiky se a, misy zavatra be da be fa voahomana any, dia vao manaiky fotsiny se, mijoro ho mpianatra Jesosy a, dia ndana ozy izy fa famantarana amin'ny manaraka. Tonga dia mety tsy noho le famantarana fa noho le fanekena anetritena eo ambany fitariana, dia aza mitomany toeraka fa tsy nanendrenanao zany. Fa mipetra tsara dia ndao hanompo an' Jesosy amin'ny fomadio. Alleloia. Ndao tsika hitehaka ho an' Jesosy manasanao hitsangana aloha andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Incarné anao. Ok. Alléluia. Då tsika hitehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Tsy misy vokatra mitranga ho azy zany. Andriamanitra no mampitranga vokatra. Amen. Ary ao anatin'ny ny fahasarotany hoe mikarakara taratasy tena mitsotra aminareo fa zany hoe anisan'ny mangataka viza zany no tena hitakina ny taratasy faran'izay précis indrindra. Dia isaorana an' Jesosy fa manavaka Andriamanitra. Eo amin'izay tsy hanananao taratasy toy izy Andriamanitra hoe ampahita fitianao aka. Programme efa lasy io tsisy asaka anan'izany na tsy hanananao aza le taratasy. Mba sy hitehaka mafy tsara ho an'ny tompoko hoe mahay iza mandray vavolombelona amina fotoana mahamety rehefa mamangy Andriamanitra. Fantatrao hoe tian'Andriamanitra ho tenenina, misy taratasy zay tsy hanananao fa ho ataon'Andriamanitra ihany le izy. Wow. Mba sy hitehaka mafy tsara ho an'ny tompoko. Vavolombelona faharoa teo, raha tokony hoe mbola isy arriéré-na paiement, tokony hoe faina alohan'ny alana amin'ilay trano taloha, alohan'ny hidirana amin'ilay trano vaovao. Mafy zany ny sainao sy ny tongotrao ilana efa any amin'ilay trano vaovao. Poketranao mbola voasaringotra any amin'ilay trano taloha. Eo amin'io le poketra voasaringotra koa, le poketra tsy nisy ninina koa nitazomin'ilay olona amin'ilay trano taloha. Toy Andriamanitra hoe manokatra lalam-baovao manokatra varavarana vaovao kontiny taloha iny hafa ny zava-baovao misokatra manomboka eto. Dia amin'ny fomba iza ny afoy 4 millions 5 millions zao vanim-potoana faran'izay mafy zao. Fa rehefa Andriamanitra mamanga ny fo zay tsy hanananao, Andriamanitra ny miantoka sy manao an'izany. Jereo le voalohany taratasy tsy hanananao, avoakan'Andriamanitra ny dossier. Inona le faharoa? Vola tsy hanananao, ataon'Andriamanitra tanteraka le programme. Amen. Le fahatelo, fijoroana eo amin'izay nientson'Andriamanitra anao. Marina mihitsy zany tenen'ny pasteur Sandratra zany hoe mafy be miatrika zavatra mila aloha vola nefa tsy hanananao le vola nefa ianao pasteur. Fa tena mijery mihitsy Jesosy hoe mivadika ramose tampoka avy ianao rehefa misy an'izay. Sa mbola hijoro ianao hoe pasteur mety miatrika ady fa pasteur tsy miala ary pasteur tsy mamitaka. Pasteur mijoro tsara ho an'i Jesosy. Alléluia. Dia zareo ane le fanapa-kevitra no ela vao nanaiky fotsiny ho antsona pasteur imehezana dia Andriamanitra manokatra lalana
any amin'izay tseritrretinao. Alleluia. Sanatin'ny tananao totsika vava risotra. Ankasitrao Andriamanitra avy amin'izany vavolombelona nasehoany. Fa izy manokatra lalana na misy karazana taratasy takiana azy ka tsy anananao. Ary izy ankoa no afaka mamafa n'ireo karazana vola tokony ho efainao nefa tsy anananao. Matsiaro ny tenin'ny tompo tamin'ity taon'ity hoe aza manisa. Satria raha anisa ianao dia tsy ho ampy ilay ho tananao. Fa raha hibanjina an' Jesosy ianao dia amin'ny fomba tsy ho takatry ny saina amin'nakajy mihoatra ny olona maha-olona naturel no aman'Andriamanitra izay manahirana. Misaotra raha mianaran' Jesosy. Mankasitraka ianao izay ny amin'ny vavolombelona. Misaotra fa na misy banka aza ny taratasy dia navoakanao ny visa. Misaotra fa na tsy teo an-tanan'ny datoma efa menakavy aza amin'ny fahafahana ialana tao amin'ilay trano taloha dia nikasika amin'ny fon'ny tompotrano ianao dia nampahita fitimy. Ary nipita somatsara amina saison vaovao izy ireo hidirany amina trano hafa indray tsy tahaka an'izay efa niainany hatramin'izay. Misaotra raha mianaran' Jesosy fa ianao ny Andriamanitra mivalim-pity, Andriamanitra mamaly rehefa misy manaiky hijoro ho anao. Misaotra raha mianaran' Jesosy, Andriamanitra mahatoky ianao, Andriamanitra be voninahitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy penina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafisika ho an' Jesosy mahazo toerana vetivety dia avitrantsika dia iroso amin'ny anteny fampahirezana ho amin'ny androany. Mino fa mety ho maro ny olona natao ohatra hoe ho avy ny orana kanjo isaorana an' Jesosy fa nataon'Andriamanitra mba niantony izany ahafahantsika mifantoka mandray ny teny avy aminy. Firy ny faly androany hariva fa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Reny tanan'ireny asio tehaka mafy be ho an' Jesosy. Alleluia. Anio manokantsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy maniraka ny anjeliny. Jesosy maniraka ny anjeliny. Misy fampahirezana be izay rehefa avy eo anao ao anatin'ny lohahevitra io. Anehoan'Andriamanitra ny ao am-pony fa tena hafa mihitsy ianao eo imasiny. Mety tsy mbola fantatrao loatra izany. Mino foko manontolo fa ny fotoana androany hariva dia afaka hitombo izay fahatsapanao izay. Fa tsy olo-kolopona ianao io. Olona manana ny sandany valeur manokana tena tsy takatry ny sainao eo imasin'Andriamanitra. Tena akaikinao manana ny toeranao manokana ianao hoe ao am-pon'Andriamanitra hoe. Sokafantsika ny Tesalonianina faharoa toko voalohany 9:7 ary anboantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha iseho Jesosy tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny. Tena misy ny anjely ary ny Baiboly dia mitantara ny fisian'ny anjely izay manompo ny programa an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra. Androany hariva eto am-panomboana dia tia-paherenao tsy mampaninona raha tsy mandrehanao hoe misy anjely eto izao, fa atao fitsapa kosa hoe eto Andriamanitra ho anao. Tavy amen. Mainona mafimafy kokoa. Hebreo toko voalohany 9:7 dia digantsika amin'ny 9:5. Eo tsika no iainga andray teny fiainana. Ao anatin'izany hoe Jesosy maniraka ny anjeliny. Hijeritsika mantsy hoe izy ireo anjely ireo ohatrany ahoana ny namorona an'Andriamanitra azy. Hijeritsika avy eo hoe inona ny mampiavaka ny anjely. Hijeritsika avy eo hoe inona no tsy ananany anjely fa anananao. Ary any amin'ny farantsika hijery ihany koa hoe rehefa inona Andriamanitra ny maniraka ny anjeliny ho eo aminao.
amen. Fa ty taona ity tsy tokony ho taona mandehandeha fotsiny, tokony ho taona amelan'Andriamanitra marika fa nisitraka ny fanotronana ianao ary nahita ny fiasany. Amen. Hebreo 1:7 aminaran'i Jesosy. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Ary ny zanany izy no naharininy izao tontolo izao, izy koa no famirapiratany vonany sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy, dia nipetraka teo an-taninankavanany lehibe any amin'ny avo. Jerentsika ny 5 fa anjely iza no mba nilazan'Andriamanitra hoe zanako ianao zany teraka anao androany, na ihany koa hoe zaho horainy ary izy ho zanako. Ao anatin'io boky ny Hebreo 1 io dia miteny eto ny epistily mampafantarantsika Andriamanitra fa tany aloha Andriamanitra nampiasa mpaminany, ary ny mpaminany dia namoaka zava-miafina, ary ny zava-miafina navoaka ny mpaminany dia manondro olona anankiray atao hoe Jesosy. Ny faminaniana rehetra fahiny, izay ilay voalaza eo, dia naminany ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Rehefa tonga Jesosy dia tsy tamin'ny alalan'ny mpaminany no nitenenen'Andriamanitra, fa avy hatrany dia ny zanany lahatokana no nampiteneniny ampahafantatra ny olona ny amin'ny zava-miafina momba n'Andriamanitra. Ny mpaminany nanondro an Jesosy, Jesosy nanondro ny rainy. Tovadroatra maharaka tsara tsika treto aloha. Ny mpaminany fahiny, amin'izao ny zanany dia Jesosy. Satria Jesosy dia voalaza fa endriky ny tenan'Andriamanitra indrindra. Zany hoe Andriamanitra dia tsy afaka niseho amin'ny fahatanterahana niaraka tamin'ny tsy fahatanterahany mpaminany. Fa Andriamanitra afaka niseho rehefa izy mihitsy ny tonga nofo naka ny endriky ny olona tamin'ny personany Jesosy. Ny 5 amin'izay, manomboka sehon'Andriamanitra amin'izay mampiavaka ny anjely aminao sy ny mampiavaka anao amin'ny anjely. Anankiray io dia hodiniantsika rehefa mahafinaritra be ny teny omeny tompo antsika androany. Ozy izy anjely iza ozy izy mba lazany hoe zanako ianao. Ianao zay tonga eto nefa afaka ny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary raha efa nandray an Jesosy ianao dia efa zanak'Andriamanitra. Izy ireo anjely ireo. Ny anjely dia voary ny fironon'Andriamanitra hitoetra ao an-danitra anompo azy. Eo amin'ny 7:10 amin'ny Hebreo 1 dia ozy izy ny Baiboly aminaran'i Jesosy hoe tsy fanahy manompo va izy rehetra ny raha nanao fanompona ho an'izay andova famonjena. Ny anjara toeran'ny anjely ao anatin'ny planim-pamonjena dia irahan'Andriamanitra ny anjely hanao fanompona an'ireo olona izay mandova famonjena. Rehefa nandova famonjena ianao zany dia candidat soratan'Andriamanitra ao amin'ny ordre de mission an'ny anjely avy any an-danitra natao hotopoina. Anompo anao ao aorian'ny famonjena ny anjely. Tena kekinao fanahy ny anjely hoe Andriamanitra maniraka azy hoe natao anompo anao ry zareo hoe rehefa voarainao ny famonjena hoe zay rehetra voavonjin Jesosy eto ambony tany zany dia anirahan'Andriamanitra anjely anompo azy. Rehefa vita ny famonjena nataon'i Jesosy dia mihetsika ireo anjely ireo manompo sy mikarakara an'izay novonjena. Zay mahatonga antsika mila mampiditra faingana ny olona mba ho isan'ny olombonjena fa misy zavatra be dia be efa vonona rehefa voavonjy izy. Asio tehaka mafitsara ho an'ny tompo. Anisan'ny zavatra vonona no man'Andriamanitra ho an'ny olombovonjy dia ny fanompon'ny anjely disponible. Ireo anjely ireo dia nirahana hiaro, hitarika, hanoro lalana, hikarakara, hanompo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 sy 9:7 dia eto Andriamanitra mampianatra ihany koa mampiavaka ny fomba hibitsihan'ny anjely amin'ny olona sy ny fomba hibitsihan'ny fanahy masina amin'ny olona. Anaran'i Jesosy
asan'apôstôly 8:26 ary nisy anjelin'ny tompo nylaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana dia mandehana miaina atsimo any amin'ny lalana midina ny evan'ny Jerosalema makany Gaza dia efitra zany. 9:20 dia ho fanamasina tamin'ny Filipo andeha manantona an'ilay kalesa dia makanesa eo amin'io kalesa io. Ny anjely manoro direction aiza no ale, ny fanamasina manome directive inona no atao. Ino tsara zany a? Ny anjely afaka irahan'Andriamanitra anampy anao mba tsy ho very lalana na andeha ny direction tsy napozinao fa tonga dia renao fotsiny hoe ohatrany tokony ho ato azany. Fa ny fanamasina tonga dia manome directive anatin'ny fonao hoe ijorova volombelona io olona eo birao io, izarao an Jesosy io olona mifanena aminao io, tonga dia tenena fotsiny hoe tahiny Jesosy rahalahy. Fanamasina no manome an'izay bitsika izay. Tsy janona ela eo amin'izay fa rehefa hitombo fiarahanao amin'Andriamanitra dia manomboka fantatrao hoe ohatrany ahoana ny fankazaranao amin'Andriamanitra. Ny namoron'Andriamanitra azy dia voalaza amin'ny Salamy 7:30 atao inona fatarina ny namoron'Andriamanitra ny anjely. Ilaina fatarina. Anaran'i Jesosy, ny tenin'i Jehovah nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy vava ny nanaovana ny hamarony rehetra. Na ihany koa hoe ny ponina ao aminy. Vao ny foronina ny lanitra dia ny foron'Andriamanitra ny ponina ao aminy dia ny anjely. Fantatsika izay prinsipy izay. Foron'Andriamanitra ny tontolo izay vao foron'Andriamanitra izay ho eo amin'ilay tontolo. Inona hono namoron'Andriamanitra ny anjely? Fofonainy. Fofonainy vavany. Zay mahatonga Tesaloniana 2:9 miteny anaran'i Jesosy ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay olona evoniny Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foaniny amin'ny fisehony ny fiaviany. Ao satria iza ny mampiasa an'io lehilahy anoto io? Devoly. Ny devoly na ny anjely dia ny foron'Andriamanitra tamin'ny fofonainy vavany. Anjely daholo zareo tamin'ny voalohany fa rehefa nivadika ny devoly tsisy nakafana dia lasa devoly sy demonia. Dia eo amin'izay eo ilay tiako angilana tsofina tsara ianao. Fofonainy vavany namoronina andreo anjely ireo dia ozizy ny Paoly fofonainy vavany koa ny andevonana azy. Ao dikan'izay ananany mpamorona fahefana izay ny foronina. Kalmenao amin'ny asan'ny devoly io. Kalmenao amin'ny asan'ny devoly io. Tsy makaizy io rehefa fantatrao hoe iza miaraka aminao. Jesosy avy any Nazareta miaraka aminao. Fofonainy vavany nampisiny anjely. Fofonainy vavany andevonana ny lehilahy nota sy izay nampiasainy. Kalma fotsiny aloha. Dia rahana ny tompo Jesosy. Faharoa, Andriamanitra afaka maka ny endriky ny anjely. Satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra tsy tonga anjely satria tsy nilaina izy ho tonga anjely hamonjy anjely. Fa nilaina izy tonga olombelona hamonjy olombelona. Tandray zany amaivamaivantsika fa problema mbola aloha zao netika andreo amin'ny alina rive. Amaivany ny problema mbola. Atsanganao amponao ny asaribidiny zavatra ny aretan'i Jesosy. Andriamanitra tsy nidina namonjy devoly. Fa manina tokoa ny devoly tsy mivonjeny satria ny devoly tsisy nakafana. Izy ireo kononkonona ny vadika rery tao. Zay mahatonga azy tsy azo famelan-keloka mandrakizay. Moa izy iankoa tsy manam-pahatsapana ny bebaka satria tsy sensible amin'ny fanamasina. Afaka maka endriky ny anjely Andriamanitra satria mahay zavatra rehetra izy ary afaka manao izay tiany izy. Tamin'ny Jakoba izy zao dia voalaza amin'ny Hosea 12:7-5 mila fantatsika izany. Mila fantatrao fa ny Andriamanitra Andriamanitra trop, Andriamanitra enjana, Andriamanitra mampiaiky, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, Andriamanitra tsy taitra eo amin'ilay mahataitra anao fa tiany amboarinao fonao miaraka aminy mba hatonga anao ahita ny zavatra hitany, hatonga anao tsy taitra tahaka azy tsy taitra ihany koa dia vita amin'ny fotoana rehefa avy eo mitondra zavatra hafakely ianao avy amin'ny fahafantaranao an'Andriamanitra bebe kokoa. Ozy izy ny Hosea 12:4-5 minaran'i Jesosy. Io Jakoba io nitolona tamin'Andriamanitra, nitolona tamin'ny anjely. Anjely sa Andriamanitra? Andriamanitra naka endrika anjely. Genesis 32:29. Satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao. Andriamanitra sa olona indrely izy? Endrik'olona le nitolona tamin'ny Jakoba. Nefa avy eo Andriamanitra niteny hoe nitolona tamiko ianao. Dia avy eo Andriamanitra miteny amin'ny olona hoe anjely nitolona taminy. Anankiray ihany sady Andriamanitra ny olona. Jesosy. Jesosy zany nitolona tamin'ny Jakoba. Ary Jesosy afaka maka ny endriky ny anjely. Tamin'ny Jakoba zay, tamin'ny Manoa, dadan'ny Samsona,
tsara 13-18 naran Jesosy olo anjelin Jehova tamin'ny manoa nahoana manontany ny anarako ianao narina mahagaga zany samba nisy anjely mamaly hoe anarana mahagaga ny anarako fiza manana zany anarana zany Isaia avy eo ny teny hoe zaza niteraka ao antsika inantio moa zazalahy no nomenantsika fanapahana dia otsorony ny anarana atao hoe mahagaga ny akabazy anarany anjely mefaramiela daholo ny ty anjely anankiray ny natandro manoso mivady ny apisany Samson tia tonga avy anto dia mahagaga gaga manoa ohatrany tsy anarina anjely fantatro zany izy le anjely ianao te an-taniko faharoa niakatra teo amin'ny lanitra ny lelafo avy teo amin'ny altara dia niakatra tao anatin'ny lelafo avy teo amin'ny altara le anjelin Jehova ary nijery zany manoa mivady dia nikoaka tamin'ny tany Jesosy rery ny fanatitra eo amin'ny altara zay mahatonga ty anjely ty afaka nakeo amin'le afon'le altara ho pirofo maneho andro manoa fa Jesosy mihitsy ny efa nanendra le programa amin'ny fisiny Samsona ao akibo mamany Samsona zay tsy fantatra ny anarany fa mandraka androany dia hoe mamany Samsona tiako fantatrao ireo tantara eo mba hamantaranao fa voafehan'Andriamanitra zay ny foroniny inona mampiavaka ny anjely zany zavatra fantako momba ny anjely vao hoe anjely misy elatra dikany hoe misy elatra manidina any amin'izay tiany mandeha any amin'izay tiany fa isaoran'Andriamanitra fa ny anjely mandeha any amin'izay tian'Andriamanitra mi-exécuter ordre izy Salamo 7:9 dia manambara aminaran Jesosy misaoran Jehova ianareo anjeliny ianareo zay mahery indrindra sady mankatodidiny ary miaino ny feon'ny teniny man ny anjely dia nomen'Andriamanitra fanosorana ary io hery io anefa dia miseho eo amin'ireo anjely zay miasa rehefa mivavaka ianao raha vao tsy mivavaka ianao zany dia faible ny anjely manaradianao nefa izy voatendry hanompo anao dikan'izay an'Andriamanitra ny hery rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao vao alefa n'Andriamanitra avy any aminy ny hery ampatanjaka le anjely hanompo anao sy karakaranao tsy maintsy mivavaka ianao tsisy tehaka ho an'ny tompo amin'ity takariva tsy hoe anjely feno hery be miaraka aminao dia na tsy mivavaka ary se tsy mety io aza mataotra ny hoe za karazana anjely hafa kely atao dia feno hery be tsy mila vavaka raha zay anao mandroaka divolo fa tsy normal zany fa eto zarin'Andriamanitra ianao iankina aminy na dia efa maniraka mpanompo azy izy tsy hita maso anao ny programany ho anao Daniel toko fa 10 dia 13 maran Jesosy dia hoy le anjely tamiko Daniel aza matahotra Daniel hatramin'ilay andro voalohany ampiasanao ny finoa lala sy hampahoro ny tenanao teo anatrehny'Andriamanitra ao vao nivavaka ianao dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy 13 fa le andrina ny fanjakan'ny Persia nanohatra 20 andro soa ihany fa mivavaka ianao nandritra le 21 jours fa le 21 jours mivavahanao no nahatonga le valimbavaka tsy voasakana ao an-danitra zany vao mivavaka ianao dia mivoaka ny valiny fa misy manakana le izy satria misy devoly tsy te hitan'le izy ho tonga any aminao zay no mahatonga le hoe mivavaha ka aza mitsahatra isaky ny toizinao ny fiainam-bavaka dia ataon'Andriamanitra continue ny fampatanjahana ny anjely zay natao hanompo anao sy karakaranao dikan'izay raha etsy renao ny teny hoe anjely faible ny rano anahy dia zao mivaly ny valo ny vavaka ataonao faible tena kaikinao aza malaina ny vavaka hoe alleloia vao mivavaka Daniel dia niainga le anjely hitondra ny valiny nisy sakatsakana ara-panahy devoly le sakatsakana ara-panahy fa tonga ny herim-panampiana fanoroany indray rehefa nitoy ny vavaka Daniel azo ampiana mihitsy ary hoe saiky reraka le anjely nitondra le valimbavaka fa sofa ny vavaka Daniel niantso an'Andriamanitra dia Andriamanitra ny sady mampahery an'i Daniel mampahery an'le anjely tsy maintsy mivavaka zasy ianao tsisy sekoly hafa afaka hitsy ho antsika hoe tsy misy isa-fanompoana tsy mila vavaka tsy misy fiangonana ny zareo tsy mila mivavaka zany fa tonga ho fotsiny dia mety
tia ilaza aminao fa Jesosy nilaza amin'ny Luc 18:1 tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Androany hariva aoreny tsara ny fiainam-bavaka ao. Manomboka hiditra sady any amin'ilay hoe raha zay mampiavaka ny anjely hoe mahery izy fa nefa mahery noho ny mivavaka ataonao. Manidina izy, afaka manjavona, afaka feniny iny elatra iny. Zay mahatonga ilay olona ny hitany nefa Andriamanitra amin'ilay fa anjely iny. Dia ilay izy tsy hoe mibotsina ny lamosiny misy sakoto fa nomen'Andriamanitra ilay kapasité afaka andendeha ohatry ny olona dia tsy fantatro mihitsy ny hoe olona iny. Rehefa nandondony Petera dia zao ny tenen'ny mpino sy ny fiangonana hoe anjelina izany fa tsy izy. Zany hoe ny anjely ampiarahan'Andriamanitra aminao hatramin'ny voakely mandraka androany io zany mahita anao eo foana dia lasa mitovy aminao ny endriny. Ary misy fotoana zany mety tsy ianao ny hitan'ny olona fa mety ny anjelinao. Fa izy tsy ianao no miteny hoe eto amin'ity atao trano zao fa jereo anie fa eo analakely misy otra nahy akio. Tsy Andriamanitra tsy mampiseho zavatra surnaturel ao ny olona be zesitra zany. Fa iny tsefatsefany iny Andriamanitra afaka aneo aminao hoe izy anie ao ambadika ao mifeny zavatra rehetra. Ty misy zavatra ilainao be. Ny anjely dia afaka manidina any amin'izay toerana rehetra tsy eritreretinao fa tsy afaka mandendeha ao am-pon'Andriamanitra izy. Hoentin'ny fanamasina amin'ny révélation amantana an'Andriamanitra, amantatra an'Andriamanitra lalindalina kokoa. Raha eto misy anjely midepara afaka tonga any New York izy zao fa tsy tafiditra ao am-pon'Andriamanitra izy. Misy olona eto ampahoriny teo any New York fa afaka manandra tanana izy teo entin'ny fanamasina ao am-pon'Andriamanitra zao. Tian'Andriamanitra herintsika ry zanak'Andriamanitra isany. Mety limité ny kapasité fizika anao fa ny zavatra pieza be nefa ny sokafan'Andriamanitra ao anao ny fony, ny fiainany, ny momba azy manontolo. Tsy mampaninona izay tany mbola tsy hitany masonao fa ataovy azo antoka fa ny ao am-pon'Andriamanitra efa mba hitanao ary mampatamana anao ary tianao andendehanana foana satria ao ianao no eto fanamasina halala bebe koa hoe ohatry ny ahoana marina tokoa moa zany Andriamanitra zany. Afaka mihinana mana ny anjely azadino fa sakafo ny zalahy iny nampidinina iny fa tsy afaka manatrika ny fotoana rapitsy maraina izy. Rehefa velarina fandraisana tsy afaka mihinana ny nofo sy ny rahan'i Kristy izy. Teneno akaikinao mety tsy manam-bola hividianana sakafo ianao. Mety hoe fa zany mety hoe otra misy mitena hoe za misy fa za tenenina zany mety tsy hanana moyen eo hividianana sakafo fa Andriamanitra manasa anao hoe nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, hoano dia sotroy. Tena akaikinao aika za miavaka ao am-pon'Andriamanitra hoe afaka mampitranga miracle, afaka ampitondrain'Andriamanitra fahagagana, afaka ampanaovin'Andriamanitra fahagagana ny anjely fa tsy afaka manandrana an'izany hoe miaina ny natiora an'Andriamanitra zany izy. Tsy resaka hoe firy ny karazana anjely izay voalazana Baiboly fotsiny ny tany saiko dia mety amin'ny sekoly manaraka afitsika mianatra an'izany. Misy ny arkanjely, archange, kérubim, chérubin. Matetika izy ireo mpiambina, miambina atao idena, miambina ny taberna kely, miambina ny fiarany fanekena. Sérafim, sérafin. Misy ny anjelin' Jehova, misy ny anjely masina, misy ny anjely fiangonana, misy ny anjely madinika, misy ny anjely ny heriny, misy ny anjely fanatrehany. Fa manaraka. Tena akaikinao, tsy ny anarany hoe fa le fahafahan'Andriamanitra maniraka azy hoe. Misy olona mety tena hoe reto tolo ny karazana anjely, ny karazany sy ny anarany ary ny zava-bitany sy ny tena aniny dia antany izy ovindreo ny asa teo fiainanao mbola mendrandra mihitsy azy ao. Androany misy zavatra omen'Andriamanitra hoe ohatr'izao le zavatra andrasany mba hahafahan'Andriamanitra mampandrindra ny zavatra nomanina matory hoe ny fironiny natao hiasa. Fa misy zavatra kosa andrasany mba hahafahany maniraka andreo mpanompo ireo izay vonona amin'ny fanjakan'ny lanitra hiasa hikarakaranao. Inona ny tsy ananany fa ananako? Wow! Avy ireny hoe inona ny tsy ananany hoe fa ananako? Tsy manana révélation momba an'Andriamanitra izy.
mety nomena révélation momba ny farany izy momba ny zava-miafina sasatsasany fa ny momba n'Andriamanitra tsy ananany. Ianao zanak'Andriamanitra no anambaran'Andriamanitra ny tenany amadatanao azy. Zay le vakitsika eto amin'ny Hébreu 1:1 tsy misy anjely izy itenenany hoe zanako ianao. Andro amin'ny ariva nefa be dia be an'ny olona ny tianana pouvoir ny anjely. Manadino fa tsara lavitra no mahazanaka tsisy pouvoir. Be dia be amin'ny olona ny te ohatry ny anjely sy ny pouvoirany satria tsy mahafantatra intsony ny asaribidiny mahazanaka ohatry ny tsy manana fahaiza-manao. Zanak'Andriamanitra ianao ane. Raha tany amin'ny testamenta taloha dia mpanompony fa nidiny Jesosy nanovany zavatra rehetra. Manomboka izao izy afaka tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra avokoa ny olona rehetra. Ary ny anaran'ny lanitra tranony iray fa tsy hoe tanàna ny tompo. Dikan'izay raha mpanompo ianao zany tsy tafiditra any. Zanaka ianao vao tafiditra any. Petera voalohany ny 2:12 naran'i Jesosy. Tamin'ny tenin'ireo nitoro ny filazantsara taminareo amin'ny fanamasina izay nirahana avy tany an-danitra, zany zavatra zany dia tia ny anjely hodiniana. Maro amin'ny olona te handinika anjely, le anjely nefa te handinika azy. Zany atao hoe fiainana mila révélation mba ho tonga saina le tokony ho tonga saina eto hoe ianao anie ny tena mampitolagaga ny anjely hoe fa ahoana mihitsy ary fiainan'ity olona ity. Fa tsy ianao tokony handany fotoana izy ireo. Ny ahoana ny fanidiny anjely, elatra firy le izy na telo na dimy na fito tsy hana problème. Izy ary zao mijery ianao. Tia ny anjely hodiniana hoany. Inona le tia ny anjely hodiniana? Zay rehetra ny révélé ny fanamasina aminao dia any aminao izy mianatra. Satria izy tsy manana ny fanamasina fa mpanompo ny fanamasina. Ny anjely dia miankohaka miaika an'Andriamanitra sy ny fiandrianany. Ny moa le irany tonton Eriny totsika isaky ny sabotsy akoatra misy mpanjaka. Nananana hvkl-mission. Le micro ty mihitsy tsy manana feoko fa sata. Alefaso pastora. Ny anjely masina mandrakiza. Eo, ny anjely mika. Masina ny voarmik, masina misandraty anao, masina mandrakiza. Dikaniny tsy hoe hiditra amin'izay anao ny anahy fa merci pasteur. Dia vitsy izay ny an-danitra any dia faly Andriamanitra mijery le anjely dia izay fotsiny. Fa rehefa ianao no mihira toy izy Andriamanitra hoe avy zanako. Mety tsy azonao mihitsy angamba zany. Za zao tsy zany ny ilaiko aloha fa karama, vady, sasa, fiara. Mba ataovy important moa le hoe zanany ianao aloha. Tsy ho atao reny. Fa mba ataovy important moa hoe inona zao no mba tsy teny ny anjely tsy mitsiriritra moa fa gaga izy hoe inona ny tsy efa omenany reto mbola ohatr' izao ny réaction. Dia nefa mbola tia n'Andriamanitra. Fa ahoana zay izy mahatonga azy mianatra ny fitiavan'Andriamanitra, mijery ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ianao vao miteny hoe masina toy izy Andriamanitra hoe zanako. Dia raha misy anjely misisika ka zanako fa tsy zanako ka. Tsisy manao zany ny an-danitra fa tiako tenenina aminao hoe misy zavatra zany azonao atao. Ianao afaka to dia mihetsampy any amin'Andriamanitra. Raha io
ny anjely tsy afaka manao zany tsy masina to dia ataon'Andriamanitra zao dia miongotra ny elany sy ny azonao ka mantiko teneny tsy manana droit an'izany izy satria mpanompo misy zanaka manatrika eto mety misavovona ny problème naniraka Andriamanitra ampaherenao zanany ianao zay fotsiny misy olona manatrika eto maharitra be le problème ohatrany tsy hita hoe ho vita ihany dia ho ataon'Andriamanitra ihany ve ny rahan'Andriamanitra eto hiteny aminao fotsiny hoe zanany ianao ny anjely natao manompo nomen'Andriamanitra fafana be dia be fa tsy misy anjely anankiray nilazany hoe zanako avy aty tsisy an'izany ny anjely ordre directive exécution mandiana ianao trampokin'olona fa misy valimbavaka hozarena raha misy tombavaka nataoko izay ao ianona sy anona sy anona omena an'ity ianona sy ty omena an'ity ohatra ianona omeo an'ity ka tsy ao izy tsy ao izy ve fizany ao le zokiny meo azy tsy mino an'izany ianao mino an'izany tsy fivoriana ordinaire ny fivoriana misy mifanatrehan'Andriamanitra fivoriana ny manin'Andriamanitra fizarana an'izay anjara tokony izay rehetra tonga eo dia gaga ny anjely raha ny zavatra ataon'Andriamanitra ho an'ireo tokony tsy ohatr'izao ny fihirany tsy tokony ohatr'izao tena tokony satria tena ny anjely mahita hoe wow raha afaka hiteny ny anjely dia hoe sambatrinareo fa zareo moa tsy miteny an'izany satria tsy ny foronina izy hitsirritra ny fahasambaranao fa ny foronina izy hanompo an'Andriamanitra sy hanompo anao Jauna 15:26 aminaran'i Jesosy raha tonga ny mpananatra hoy ny tompo izy io mpananatra io fanamasina tehaka mafy amin'ny fanamasina raha tonga ny mpananatra fanamasina zay irako aminareo avy amin'ray dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray izy no vavolombelona anambara zay tsy manana azy tsy afaka andray révélation tsy nomena fahatakarina ny amin'ny resaka ny fitiavan'Andriamanitra ny anjely Jauna 1:7-10 zao ny fitiavana tsy ny tiavantsika n'Andriamanitra fa ny tiavany antsika raha mantanjana ianao hoe ry anjely te antany zavatra anao tsy azo atao zany fa tataraiky eto le adalàna zany inona natao hoe fitiavana dia zao tenen'le anjely le atao hoe fitiavana tsy ianao mity an'Andriamanitra fa Andriamanitra mity anao tsy azoko le izy fa amin'le fomba anao ry anjely no nazavaon'le izy tsy manana fanazavana ozy ny anjely zako ary tsy mahazo an'le izy fa ny atao hoe fitiavana tsy ianao tia an'Andriamanitra fa Andriamanitra tia anao tena akaikinao ny famaritana ny fitiavan'Andriamanitra hoe enao tian'Andriamanitra raha mihira zany ny rozy tsy mama rozy fa rozy le voninkazo dia zao ny tononkirany tena tian'Andriamanitra tianareo zanak'olombelona zany ka tononkira enjana ny repsan'izany rehefa tena ho atao raha hira ny fitiavana zany ny zavaboary dia hira ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy mahaentehaka ho an'Andriamanitra tsy mahaentehaka amin'ny revidevitra ho an'Andriamanitra tsy manana définition hafa ankoatran'izay ny fitiavana dia ny tiavan'Andriamanitra anao tendreno akaikinao renao ve zany fahamarinana zany hoe fa zao voary rehetra zao hoe dia mankalaza hoe ny fitiavan'Andriamanitra anao ataovy mitehaka mafy be azafady ny tananao ho an'le Andriamanitra tianao ny ambony rehetra zany azo ioarina reto fa ny tena ngeza be le Andriamanitra tianao manome définition hoe zao natao hoe fitiavana za tiandry zareo dia gaga ny voary tiandry izy reo olona reo
dia manontany le rozy dia ahoana zay toy izy anjely zareo no tiako izy Kristy ny teny hoe fatsinareo tsy nasiana zay kosa aloha fa ny sura ary le sura no andran'Andriamanitra eto ny sura aloha dia zao tiany ianao mety iova mihitsy ny tononkira tiany ianao aloha atao an'izay ka fa lasa ohatry ny tsika ny tiako mba ataovy azonao tsara aloha fa tena tiany aloha ianao zany mihitsy pastera azo ioarana ny zavatra rehetra marary ianao andro any hariva azo tranina masoko zao nahita an'izany na amin'ny tena na aminay ankonana na amin'ny olo-kafa na amin'ny afaka manasitrana Andriamanitra possible zany fa ioary ambonimbony kokoa na mbola ohatry zoary toe-pahasalamako tiako foana ianao satria ianao tia foana tsy avelako isy asaraka ay amin'ny fitiavan'i Kristy ny momba an' Jesosy tena tsy araky ny anjely ary tena tsy araky ny devoly Luc toko voalohany dia 5:30 Luc 1:35 minaran'i Jesosy tonga avany ny anjely nanambara tamin'i Maria azo koa tsaina mihitsy majestueux be fomba sehoany avany satria misy mivoninahitran'Andriamanitra so kely dadadada Maria ny fanamasina ho tonga eo aminao isery ny avy indrindra analoko anao ary io zavatra masina terako io ary io zavatra masina terako maheva ianao io zavatra masina terako io tsy haiko hoe ino io fotry ny zavatra io zavatra masina io tenenina akaikinao ny rany izy hoe fa misy zavatra tsy azony ao hoe this holy thing io zavatra masinao anatin'ny kibonao io izy Jesosy ny anaran'io tsy maharaka na ny anjely aza hoe zanak'Andriamanitra sy Andriamanitra tonga nofo Mesia anao asa mpamonjena devoly koa moa zany dia efa miaina eo izahoany ny anarany laniny akoho fangarany jereo ny archive misy mpamina ny anankiray zay Emmanuel hono ny anaran'le zaza andrasantsika ok izao anarany io Jesosy tsy izy io ve na stu very tanteraka mihitsy ny devoly ary Paoly teny laza hoe raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao hoe izy Jesosy tsy nomboan zareo teo amin'ny azo fijaliana zany no atao hoe fahendren'Andriamanitra mamela ny zavatra mitranga isehon'ny voninahiny misy zanak'Andriamanitra manatrika eto tsy takatry ny sainao ny zavatra velan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao zavatra anankiroa ny tenen'Andriamanitra aminao tiako ianao fa hitsimbaty ho voninahitra eo ataovy mirevidrevitra mafy tsara ao an'Andriamanitra ny anjely nanatrika ny formation de l'homme fa tsy création de l'homme zany koa mbola izy zany ny zavatra natrehany zareo Andriamanitra namolavola vovoka nataonao ohatry ny popety matory dia avy eo somary ohatry niondrika ny akohak'Andriamanitra taitra daholo ny anjely nanao zao daholo nisy sasy nanao hoe amin'le elany hoe mbola tsisy ohatry ty satria io Andriamanitra io ilay natao iankofana fa tsy izy natao iondrikondrika ao fa izy io voary io izy io voary mampidina ny lehibe ary mampiondrika ny lehibe indrindra io vontsofina tsangana avy eo tonga dia Adama bogos todo izy Adama ça va alléluia dia inona natrehany anjely toy izy ny anjely ny olona dia miforonina avy amin'ny vovoka tao aorianantsika zay zao fanamasina tamin'ny Paoly nareo efa ny fidian'Andriamanitra mialohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao mbola tsy niforonina ny lanitra sy ny anjely efa nisy nareo teneno akaikinao, zay zao tsy araka ry zareo zao zay hoe
Hitany anjely ny formation de l'homme à partir de la poussière. Fa tsy nahafantatra zareo ny création de l'homme à partir de Dieu et en Dieu. Tsy fantany fa ny olona dia avy amin'Andriamanitra, natao hitoetra ao amin'Andriamanitra, natao hiefara ao amin'Andriamanitra. Ianao zay tonga eto, mety avoakibo mamanao ianao, fa mbola nisy origine talohan'izay. Tao amin'Andriamanitra ianao, natsofoka tao amin'ny kibo io. Dia faly mamanao, ay, mandaky izy. Iangatahana amin'ny tompo rehefa lehibe mba tsy tokony handaka mamanao tsony ianao. Hoe mbola ohatry ny fanaoko tamin'ny mbola kely. Misy zavatra sy toleriana fa mbola anaty kibo ianao. Fa mivoaka ao ianao, tsy mahazo mandaka ray aman-dreny. Moa ny ray aman-dreny koa tsy mahazo mandaka zanaka. Moa ny mpivady koa tsy mahazo mifandaka. Mazava angambany e? Ho an'izay tokantrano Alléluia! Efesana voalohany toko voalohany dia faefatra. Araky ny fidianany antsika tao aminy fotsiny mbola ary mifandrenana zao tontolo zao. Alléluia. Ny anjely koa dia tsy manana an'Andriamanitra. Fa ianao afaka manana an'Andriamanitra. Andriamanitra afaka mitoetra ao anatinao. Ary Andriamanitra afaka mameno anao. Mialeto anao afaka ho tonga karazan'olona feno Andriamanitra. Ny anjely tsy manana an'izay akse zay. Ary efa nresantsika teo tsy mba zanak'Andriamanitra izy. Rehefa iny Jesosy maniraka anjely, tia ny tena anisan'ny finalité an'ity fotoana ity satria na dia izay aza mampiavaka anao amin'ny anjely dia tokony hisitraka ianao ny fijoroan'Andriamanitra aniraka an'izay nomanina ampety ny fiainanao. Daniel 7:7 minaran'i Jesosy. Isaorana Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany, tsy hanompona hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa fa tsy Andriamaniny ihany. Eto amin'ny Baiboly dia miteny fa rehefa apetraka ao amin'Andriamanitra ny confiance na ny fitokisana dia mitsangana Andriamanitra maniraka anjely mikarakara anao, tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Ny lesin'andro any ariva zany dia zao, matoky ianao an'Andriamanitra. Ezekia tonga avy any ny Asirianina, nanao fomba rehetra mba hapiala ny fony mpanjaka sy Israely, Joda hiala amin'Andriamanitra. Ozy izy Ezekia, mpanjaka faharoa 7:7 koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra eo mitaraina aminao vonjeo zahay amin'ny tanany. Nanao vavaka confiance Ezekia, nanao vavaka feno fahatokiana, natoky an'Andriamanitra Ezekia. Ary ny Baiboly dia milaza amin'ny mpanjaka faharoa 7:5 anisan'ny mampalaza ny Ezekia dia zao, Jehovah Andriamanitra ny Israely no nitokiny ka tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjaka ny Joda na ny tao aorianany na ny teo alohany. Ny Solomona tsy nisy mpanjaka mpanankarena be oatra azy na tany aloha na tany aoriana. Ny ty lehilahy atao hoe Ezekia ty tsy mbola nisy olona nametraka confiance oatra izany hatramin'izay nisy ny fahampanjaka. Vao nametraka an'izay confiance tamin'Andriamanitra zay Ezekia, mpanjaka faharoa 7:5 Baiboly dia milaza aminaran'i Jesosy hoe tamin'iny alin'io dia avy le anjely zay ariny anao zay. Tonga le anjely satria maninona? Présent le confiance mampijoro an'Andriamanitra, raikitra ny ordre de mission raha avy amin'ny fahavalo miala ny obstacle, vadika miracle, sokatra ny lalana tafy ianao. Avereny hoe fatokisana hoe. Avereny fatokisana an'Andriamanitra hoe. Tamin'ny alin'io to dia avy le anjelin'i Jehovah anankiray, tsy mila be dehibe. Namely olona 10,000 alina sy ray hetsy. 185,000 soldats assiriens nilalova le anjelindray alina fotsiny to dia ripaka. Raha zany hoe tsy miezaka mamono miaramila Sirianina na ray ary. Mety hanohatra anao iny indray alina. Tena enzana be le Sirianina lahy ty. Tera. Ny olona mivavaka asiana confiance dia 185,000 tsy manisa akory. Tena kaikanao tsy anjaranao manisa. Andriamanitra mikarakara hoe. Nataoko ny calcul fa tonga nisy taona Jesosy niteny aza miady ho anareo izy tamin'ny mpianany. Satria rehefa tonga ny mpanao arrestation tao Getsemane dia
niady ho an Jesosy daholo ny mpianana satria mpianana kosako maître venky tianao maika moa Petera namoaka talenta anankiray izay niafina tsisy nalala gaga Jesosy ngainao tsy mpanarato toy izy Petera ninja mpanarato toy izy Jesosy zay mandringana amin'ny sabatra ho aringana amin'ny sabatra avelao iny fa talohan'izay efa nisy sofina niendaka aloha dia tsy maintsy Jesosy ny récupérer an'ilay izy nalainy Jesosy le sofina nitsana le miaramisy dia ho any amin'ny urgence zao dia ahoana dia iza zao dokotera ndray marina mafy raha ho vidy ty mety soucian'io miaramila io tsy afaka anao solomaso tsony izy solomaso mainty zany rehefa mba miaraka daholo zany samy miaramila ndao akasara dia tsy mety ny azy satria tsy sofina ilany tsony azonareo ve zany rehefa tonga mpitory-teny hoe zay rehetra manatsofony dia gene satria tsy mananilana izy tsangan Jesosy nalain'le sofina dia nampahireziny malko ny anarany malko dia tsy hoe malko ndray tonga io petao amin'izay tonga dia afaka sady nangina ny ala satria maninona voakasika teo zay Jesosy raha zao any miantso vonjy dia maniraka anjely ny raiko zao satria zanany aho mihaino ny mpianana anjely ray telo ho ela be tsika raha ataonao telo efatra fa 12 légion ny légion anankiray 6000 12 fois 6000 72 000 ka raha 72 000 ange no milatsaka eto ny anankiray amin'ireo mandrava 185 000 assyrianina 13 milliards zany miaramila vitany zareo tonga eo nefa le tonga no arrestation bandy kely 20 lamba mitady vola kely amin'ny andro arivarivo tsy manjavona hatramin'ny atôma programme Jesosy reo mpisambotra ireo koa ny ray androany mbola andray mifamonjena fa tsy hoe hiarany fahatezeran'Andriamanitra eo dia hoe maty teo ampiatrehana itenenako aminao fa aleon'i Jesosy niazona ny heriny mba hatateraka ny famonjena anao ny fomba isehony io fitokisana io Isaia 26:3 ny anaran'i Jesosy ny saina tsy miovaova dia arovana ny fiadanana tanteraka satria mahatoky anao izy mametraka confiance aminao izy zavatra anankiroa voalazany Isaia eto saina tsy miovaova dia fiadanana hita ao amin'ny saina tsy miovaova sy fiadanana zany ny hoe mametraka fitokisana amin'Andriamanitra ianao saina mitoetra tsy miova tsy hoe mifototra amin'ny fahaiza manao n'Andriamanitra fa mifototra amin'ilay mahizy azy an'Andriamanitra na tsisy ero miseho aza io tsara zay le fiadanana tsy mifototra amin'ny famonjena fa mifototra amin'ilay maha-Andriamanitra azy na tsy hamonjy azy izy matsiaro ny zavatra hain'Andriamanitra atao ianao satria fanehokery ny référence ambara-patonga an' Jesosy naneo ny ray heriny tsy maintsy naseho satria mbola tsy tonga Jesosy fa rehefa tonga Jesosy fanehoana ny ray amin'izay fa tsy fanehokery tonga dia Jesosy ohatr'izao ny raintsika any an-danitra ohatr'izao ny fanaony ohatr'izao ny fisainany zao ny fiteniny zao ny toetrany zao ny zavatra tiany zao ny zavatra tsy tiany inona ny ataon'ny fahavalo rehefa tiany hoe soronao anatinao le confiance ohatran'le nataon'ny Assyrianina nampidiriny zareo fisalasalana ohatr'izao le fisalasalana miditra mpanjaka fahatoko 7 andifa 7 ka hatramin'ny 5 2 Rois 18 33 35 minaran'i Jesosy moa nisy nahavonjy ny taniny tamin'ny mpanjaka ny Assyria va reo andriamanitra ny firenena iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ny taniny efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako aiza koa ny ahavonjen'i Jehovah ny Jerosalema amin'ny tanako résumé zay teneniko zay zao ny teneniny ity lehilahy commande miaramila Syrianina ity betsaka ny firenena ny lalovako nanana ny andriamaniny zareo nitoko tamin'ny andriamaniny zareo fa ravako izy karaha reny ary ravako ianao amin'ny manaraka dia raha vao tsy manana an'Andriamanitra dia tonga dia mangororo sy mivibra zaho ny manaraka dia lasa teneny akaikinao torinao zao lasa zay le izy
soa fa mitonatonana tany amin'ny tsy tokony tonatonana ny asirianina teny joro Ezekia. Ny Andriamanitra reny Andriamanitra tsy izy, ny Andriamanitra ay izy ny tena izy. Ahoana ny fiasan'io fanahy io amin'izao tsika miteny zao? Mitovy amin'izany mihitsy. Ianona voan'ny sery maty. Ianona kohaka andray mandeha tany am-piasana fotsiny, tsy vita akory le kohaka maty. Ianona teo am-pijerena sery, teo amin'ilay hoe tratra le mpangalabata tamin'iny maty. Dia eo ianao zany tadiaviny ampitoviana amin'izay. Nefa ianao manana an Jesosy. Manana fiainana mandrakizay ao anatinao. Manana teny velona ivelomanao. Misy fiarovana eo an-tampon-dohanao. Narovan'Andriamanitra ny ainao, ny fanahinao sy ny vatanao. Programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy maintsy tanterahany eo amin'ny fahatsarany sy ny fahatoky iny. Mibitsika eo amin'ny fiainanao ny fanamasina tsy hanaonao foana. Na ndray tsodransy teny fikasana ianao. Ianao koa ara mivavaka henon'Andriamanitra. Eo ny fanatrehan'Andriamanitra ao anao. Tsy mitovy amin'izany ianao. Hafa ianao. Ao am-pon'Andriamanitra ianao. Zanany ianao. Tiany ianao. Fampitoviana amin'izao tontolo izao. Zay no ataony fahavalo. Tena kaikinao, aza mampitovy amin'izao tontolo izao hoe ianao an'Andriamanitra hoe. Faharoa zavatra ampiasain'ny fahavalo dia mamoana. Marika 10:24 dia Jesosy ny teny. Manao ahoana ny asarotry ny idirany mahatoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Raha voapetraka ao amin'ny vola ny confiance, dia tsy any amin'Andriamanitra ny confiance. Le voalohany teo fampitahana, ty faharoa ty saosy. Ka raha voatavela ao ianao dia tsy ho vitanao mihitsy ny amoaka an'ilay tena hoe ametraka confiance complète amin'Andriamanitra. Satria mety mbola mizarazara ny ao anatinao mametraka confiance amin'izay vola anananao. Zay mahasarotiny an'i Jesosy manoloana ny hoe tandremo izy. Fa tsy ho vitanareo na manompo an'Andriamanitra nareo na manompo amin'ny mamona. Tonga dia mangalatra ny confiance anao ny mamona. Ny amatarana an'izay, rehefa tsy izy vola eo aminao dia mitebiteby ianao. Hoe tsy possible ty zavatra ty. Dia mila mianatra ianao mametraka n'iny tebiteby sy tahotra iny eo anatrehan'Andriamanitra, eo amin'ilay fahafahana tsy ampy na le fahafahana tsy misy. Satria Andriamanitra tsy hamaly ianao arak'izay vola anananao, fa Andriamanitra hamaly ianao satria zanany ianao. Ary rehefa tsy ampy moyen ianao, dadanao ne izy. Ohatran'ny hoe ny dadanao miteny hoe misy vola ny aminao, misy, vidio fiara eo. Ary zato ny aty, alefaso ny ary zato dia pehiko ny ambiny. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Mazava angamba an'izay. Ao zao misy lasa ihany lesy ala amin'ity fiara zany. Exemple ny omeko tao. Ain'Andriamanitra tao ilay fa aza raisina to dia tena hoe zay zany nitranga to dia terena. Avelao Andriamanitra anao zay ty fa exemple teneko anao. Exemple anokafana ao anatinao hoe aza sina fanahina fa avelao Andriamanitra hiasa ampiasa moyen rehefa tsy ampy moyen anao. Aza apetraka amin'ny moyen anao ny confiance anao. Tsy makaizy io moyen anao io fa raha moyen Andriamanitra illimité no ametrahanao fitokisanao hitranga ny zavatra rehetra. Tsy tiaka mafitsara ho an-tompo e. Ahoana no iainana an'ilay confiance? Faran'izay tsotra. Rehefa azo atokisana ianao dia lasa matoko azy an'Andriamanitra. Fa raha vao ianao tonga eto karazan'olona tsy dia azo ametrahana confiance. Na Andriamanitra koa raha endrikendrehanao mifanaraka amin'ny toetranao. Dikan'izay, any aminao misy karazana confiance tokony mipetraka amin'izay. Aoka ianao ho karazan'olona azo ametrahany zavatra, tsy mora mivadika, tsy mora mihodina, tsy mora. Aoka ianao ho karazan'olona mahatoky eo amin'izay nankinina taminao. Fa rehefa ianao ny digne de confiance dia mora aminao miteny amin'Andriamanitra, Andriamanitra mahatoky ianao. Eny tsara zany. Fa tsy hoe za Andriamanitra tsy mendrika fa tsisy olona mahatoky fa za mahatoky ianao. Amboary aloha ianao. Amboary aloha ianao. Mbola afaka manamboatra tsika izao. Afaka miova zany. Mety tsy izay mihitsy ianao tonga eto. Fa afaka ho tonga izay ianao manomboka eto 6 ariva. Zany ny anton'ity fivoriana ity te hanova zavatra be dia be amin'ny fiainantsika Andriamanitra.
tsy ny fisokafan'ny olona fa ny fisokafanao. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Nijoro sadraka telolahy. Nijoro sadraka telolahy. Natao ho atsipy anaty lafaoro mirehatra afo impito izy. Dia ozy izy na ho terena azy zay tsy ekoaka amin'ny sary olona volamena satria mampalahelo an'Andriamanitra zany. Natoky ilay Andriamanitra nilaza taminy izy hoe aza manana Andriamanitra hafa, zany mahavita anareo. Isaia 43:2 raha mitany rano ianao ombanao raha mitany ony ianao tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny hafa ianao tsy omay, tsy rehatra aminao le lafa. Zay Andriamanitra zay ozy izy telo amin'ny rahalahy mahatoky an'izay Andriamanitra zay. Daniel 3:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra zay tomponay mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra, mahavita mamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Fa na tsisy famonjena koa ary Andriamanitra mendrika iankofana rery foana izy. Tsy mamonjy izy dia ekoaka amin'ity zay, fa na tsy hamonjy ary izy tsy ekoaka amin'ity zay fa ekoaka amin'ny foana, na tsy hamonjy anay ary izy eto zao. Confiance en Dieu. Tsy nankinina tamin'ny miracle. Tsy hoe voninahitra n'Andriamanitra fa tafavoaka zay, mahatoky azy zay. Le mbola tsy tafavoaka mihitsy ny tian'Andriamanitra hoe mahatoky azy ve ianao? Eny tsara ny zavatra nijoro izy telolahy. Ozy izy telolahy, vitany Andriamanitra ozy izy manafaka anaty ity lafaoro ity. Izy rehefa name promesse fa randeha anaty afo zay tsy mahay. Dikan'izay tsy ekoaka amin'io Andriamanitra, tsy izy io zay, tsy izy io. Anankiray ny izy le niteny taminay. Fa zao ozy izy na tsisy eo mpamonjy koa ary izy tsy ekoaka amin'io zay, fa mbola ekoaka aminy zay satria zao tsy izy hamonjy no mahatonga ny mekoaka, fa izy Andriamanitra fotsiny mendrika ankofana. Mino fa n'Andriamanitra koa mitsangana amin'ny teakoatra zany any an-danitra any miomana izy atao ny anjely disponible tsisy mahazo miteny za tsy afaka. Za mbola mamaky boky, tsisy mahazo miteny. Ary matoa mitsangana ny lehibe tsy maintsy mitsangana daholo ny rehetra. Zany ny royaume. Tandreo fa raha vao mitsangana mpanjaka ianao tsy mahazo mipetraka. Ina mampitsangana azy io. Mitsangana, vao mitsangana ny lehibe dia mitsangana koa. Mipetraka ny lehibe tsy mbola mahazo mipetraka ianao raha tsy izy miteny hoe mipetraka. Ohatry mbola hianatra tsika rehefa tonga ao an-danitra hoe. Amino efa tsisy anondrana intsony. Tsisy masy, mipetraka daholo mipetraka masy. Tsangana daholo tingitingina tsisy. Tonga dia misamy mahafantatra daholo izay tokony ho atao. Satria efa any amin'ny toeran'ny lavirazy tanteraka mandrakizay. Voaray ireo ve fijoro izy telolahy aloha e? Ozy izy telolahy manana confiance amin'ny Andriamanitra izay. Ho atsiponareo ao vitany miazona anay tsy ho may. Fa ny confiance anay tsy nankininay tamin'izy hiaro anay ao. Dikan'izay ho atsiponareo ao zay na ho arovany na tsy ho arovany, na ho vonjeny na tsy ho vonjeny, izy foana ny ankofanay. Taovy zay ataovy eo fa izy rery ny ankofanay fa tsisy ary volamena tsisy ilana azy io jereo ny ratsiny hoe. Izy Nebukadnezar, sariko anao io, karatsiko. Izy Nebukadnezar, masaky. Sadraka ny anaraka fa izy masaky. Daholo fa tsiponareo. Hitantsika izay Andriamanitra ahavonjy anareo. Toy izy telolahy. Alefaso. Izy natsipy, n'Andriamanitra koa ary mitazana. Fô tsofi tanaty afo, Andriamanitra koa efa anaty afo. Vita n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misy zavatra tia no hita izay omponao. Afaka hijoro hatramin'ny farany venao. Ametraka ny fitokisana feno rehetra avy any anatinao ho aminy. Tsy hoe satria hamonjy izy, fa na tsy hamonjy azy izy. Tsy hoe satria nasitrana izy androany hariva, fa na mety mbola tsy ho ataony azy zany androany hariva. Tsy hoe satria omeny vady aman-janaka tonga dia mafatifaty be ianao. Fa na mbola tsy omeny ary zany, miankofa amin'ny foana. Fa Andriamanitra foana izy. Apetrao amin'ny foana ny confiance anao. Fa efa eny an-dala pikarakarana izy. Tsy miankina amin'ny fotoananao sy ny mahatery anao. Voana tsipy, mahay mpanipy aloha. Eo aloha zany dia efa miavaka sady ny mpanipy sy ny atsipy. Voe, tonga dia mahay le natsipy. Dia nary zalana atsipy ary ny koropaka hoe mahay le nanipy.
masina tafavoaka anaty lafaoro kosa ve tsy hira mino fa tsisy resapona tao hoe anaty lafaoro ty ahoana zany fa nity vidim-piainana ty zany za loatra ny tena tsiporo le tsisy an'izay tsony ao zara renao voavonjiko mbola no resaponao ve ary nafinaritra izy tela tsy nahita hoe nisy fanefany so izesta tanareo am'izay calculen'Andriamanitra dao zany atraiza le ho zakany atraiza satria raha vao misy anankiray mipotra ao Nebukadnezara jereo maso be anao zay dia efa tsy mety to dia mairery anaty lafaoro ao fa i Nebukadnezara nitazana hoe je sais compter 1 2 3 4 fa firy le natsipy toy izy le miaramila ray roa ohatrany telo kotoa efatra zareo ny ao toy izy Andriamanitra tao am-pony Nebukadnezara izy tela nametraka confiance tamiko vao napetran'le confiance efa tanaty afo aho androany arivo misy olona manandrika an'ity fotoana ity renao zany fahamarinana zany mety tsy vitanao nametraka ny confiance totale et pleine tamin'Andriamanitra satria mety misy zavatra be dehibe nitranga teo aloha afaka hivery ianao androany arivo ametraka an'izay vaovao tompo 2023 matoky ianao tsy hoe satria rety ny teneninao fa hitranga fa satria Andriamanitra fotsiny ianao tonga dia nitsangan'Andriamanitra ry anjely ny anjely mihika tsy mihika ka mandeha mikarakara aloha misy fotoana nyikana misy fotoana iasana fa vao mipetraka ny confiance tonga dia niodina ny administration ny lanitra ny saina izay amonjena an'izy tela anankiray mety hitantsika eto anaty lafaoro fa mety misy anankiroa to dia miazona le afo tsy homay fotsiny dia misy sasany to dia midégager le mafana be anaty lafaoro ao zany misy zavatra tsy takatry ny sainao apetra fotsiny confiance dia miady-saina amin'izany apetra tsara fotsiny confiance fa afaka apetraka ao amin'Andriamanitra zany confiance zany Luc 22:42-43 marana ko azy anaran'i Jesosy raha io ho Jesosy tao Getsemane raha sitraka ao esory amiko ty kapoaka ty fa zao na tsy esorinao ty kapoaka ty raiky foana ianao tsy efa hainareo hoe zavatra zay hoe ohatrany efa haintsika teo zay dia io koa fa nataon'i Jesosy 17 ary nisy anjely zay indray ary fa tonga indray le anjely vao misy confiance ohatrany hoe vao misy goûter ao dia ao pasteur zao mazava angamba an'izay dia zao le izy vao misy confiance ao dia misy anjely ao zay tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra tonga dia tsy miraty io Jesosy miteny raha io fantatra fa vitanao manala an'ity esory kapoaka mangidy fahatezeranao kanefa na tsy esorinao ary io dada foana ianao matoky ianao amin'izay fitondranao vao mipetraka izay tonga ny anjely nireto indray izay halleloja ka ato misy anjely tokony hiteny an'izay nireto indray izay satria tsy miraty ao am-pon'ny zanany izay tonga eto ny fametrahana ara-potoana sy ara-dalàna ny fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra ty hafa mafy an' Jesosy raha fitinana vetivety dia zao miavaka noho ny anjely ianao miavaka noho ny anjely ianao manana ny mampiavaka anao ianao ao am-pon'Andriamanitra mihoatra noho ny anjely fatary zany fa tiany ianao zanany ianao ao am-pony ianao ary afaka ao am-ponao koa izy ianao afaka mahazo révélation afaka manana an'Andriamanitra afaka ho feno Andriamanitra afaka ho tonga zanak'Andriamanitra zavatra nomeny Jesosy antsika androany dia fampatsiahivana fa raha tiantsika Andriamanitra aniraka ny anjeliny apetrao ny confiance trust apetrao ny fitokisana matoky azy fa aniraka izy ohatrany hoe fision'le fatokisana tahaka izay nijorisy telo mirahalahy ozy izy vitanao ny manavitra anay fa na tsy avotanao ary zay Andriamanitra foana io dikan'izay tsy ekoako amin'io zay ny conclusion dia zao tsy ekoako amin'io zay fa tsy izy io ianao no izy toy izy Andriamanitra zany hoe tsy hamonjy izy foana ianao na tsy hamonjy aza raha hitaritsika dia ho na raha mahay nareo tsy problème fa Andriamanitra foana ianao
Andriamanitra foana ianao. Tonga dia eto zany a tapitra ny ady fafana ny ranomaso. Tsisy mandre fanaintaina an'izany intsony. Tena mety efa nira mihitsy izy tela marana. Dia ny tena kare azasiana tatsy eo fa tsy mahatsilasy tsika fa velona daholo. Satria ny intervenir-Andriamanitra nahita an'ilay confiance napetraka taminy. Manasao hitsanga ny vavaka vetivetsika dia anao fanatitra. Sotra ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny teny. Ny fanatrehanao dia mameno anay amin'ny fahatsaranao. Nampaherezinao tokoa izay androany hariva, mifampatsiahivanao Tompo. Fa tena hafa mihitsy izay mihoatra noreo anjely voary izay foronao anompo anao. Manao ny sitraponao sy manaraka ny didinao, manompo anao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tena mientefany anatin'ny fonay tokoa fa zanakao izay. Hafa mihitsy ny karakarahanao sy rahanao aminay. Misaotra fa nampatsiahivinao androany ny lesona fa izay mametraka fitokisana aminao tsy noho ny amin'ny famonjena fa noho ny amin'ny Andriamanitra anao na mbola tsy hamonjy azy ianao dia mendrika hiankofana foana ianao ary tsy tokony hanome fiankofana amin'ny Andriamanitra tsy izy izay. Tsy hoe satria hamonjy ianao dia hiakohaka fa izy tela na tsy hamonjy azy izy dia izy foana tsy maintsy hiankofanay mahatoky azy izay. Izay rehetra natoky ianao Tompo dia nanrahanao ny anjelinao. Tsarovy reto zanakao izay tonga eto androany hariva. Mety tsy ho aro voatanisa avokoa izay rehetra manahirana ady manjo fa zavatra sura kosa dia izao isafidy iverina izay ao amin'ny sitraponao. Amerina sy ametraka Tompo ny fitokisanay ho aminao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ao an Jesosy a. Mahazo toerana vetivety a, aza mbola miala fa misy surprise kely omena anareo a rehefa avy eo. Alleluia. Nao mifanatitra ho an'Andriamanitra tsika hanome voninahitra azy. Tsy anjasantsika ny anjelika fa ny anao fanatitra fa tsika sy ianao ny tokony anao fanatitra. Alleluia. Dia misaotra ny tompontsika ny fotoanantsika rapitsy maraina dia eto amin'ity toeranyity amintsika miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra miray latabatra amin'i Jesosy eto indray rapitsy amin'ny fito maraina ny fotoanantsika eto amin'ity toeranyity ny amin'ny herinandro misaotra ny tompontsika ny amin'ny sekoly isan'andro alatsinainy talata alarobia dia etsy amin'ny soprety ao amin'ny rihana faharoa miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra tsika isa maraina mamonjy ny sekoly mandray ny afatra avy amin'ny teny ho aso anao amin'ny herinandro indray ny zomatsika miverina somatsara eto ihany ny fotoanantsika zoma sy ny sabotsy ny amin'ny herinandro avy izany ny resahako dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana misaotra ny amin'ny fitantanany misaotra ny amin'ny toerana dia nandraindray ohatra mandehandeha eny dia misaotra ny tompo fa eto indrayntsika aloha manome voninahitra an' Jesosy eto amin'ity toerana ity. Aza tonoana ireo programantsika rehetra ireo ny amin'ny mety nisy tamin'ny herinandro ity zao tsika mety misy ny haino radio angamba dia ohatra sahirantsika ny haino nisy fanamboarana tsy maintsy natao tamin'ity herinandro ity satria mbola misy fitaovana mbola tsy tomomba anao dia mbola misy fanamboarana tsy maintsy natao dia ohatra ny somary tapatapaka izy tamin'ny herinandro ity fa misaotra ny tompo fa efa miverina ary amin'ny herinandro raha sitrapon'ny tompo satria efa ao anatin'ny fandaminana zao dia raha sitrapon'i Jesosy any Fort du Seine ny studio ny radio no atsangana dia raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro any mba efa mba misy studio dia isaorana an' Jesosy zany rehetra zany ary indrindra no aza donoina dia mivavaka ho an'izany asa goavana omeny Jesosy antsika izany satria misy olona ny tena kasihan'Andriamanitra ao anatin'ireny mihaino radio reny dia ianao mba mandray anjara vavaka tsika ho amin'ny fahatomombana ny zavatra rehetra dia omentsika voninahitra ny tompo any amin'izany rehetra zany dia manasanao ndao hitsangana hijery ny tananao dia hivavaka ny fanatitrantsika misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao memboninahitra ny anaranao ary isaoranay mandrakizay ianao tamin'izay rehetra nataonao misaotra ny amin'ny fitahiana ny tsirairay avy
na tamin'iny herinandro ray manontolo iny misaotra dia miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra taony tsirairay avy izay nitondra ny fanatitra ny sakrifisy ny ampafolon-karena tamin'ity andro androanyity dia ianao no ankasitraka izay rehetra nataon'ny tsirairay ho voninahitry ny naranao ary dia bakasotrao izao fanatitra izao ianao no asandratra somaim-boninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitehaka mafitsika ho an'ny tompo. Ka mafitsika ho an'i Jesosy aloharany. Misy surprise kely zany mba atolotra anareo a. Joariel anao ireto a izay mianaka. Dia hiary hideritsika ane amaranantsika ny fotoanandroany satria izay mitranga rehetra amin'ny fiainantsika dia tsy natao asakana ny fiderahantsika an'Andriamanitra. Dia nangataka ny ankizy moa mba hiakatra dia to dia rahantsika eto fotsiny ilay izy minao fa amen. Tega mafy an'i Jesosy are! Seigneur, je te louerai pour l'éternité. Toi aussi, nous aussi, vous aussi. Seigneur avec nous. Alors, tous ensemble. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Dans Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment ne pas louer? Avec une voix criante. Levons nos poings levés. Louer. Avec Jésus nos vies. Avec Jésus nos vies. Louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Mon Jésus, Seigneur Jésus, loué! Tiens comme un petit gamin de Jesus. Alléluia. Tenez quelque chose. Ninina mchanga we. Azavela anaka na fiderana we. Andreman trofonis. Rhinofonis we. Alléluia. Ny atao hoe dada dia tsy hoe mpividy bombo fa natao hoe dada teraka ka na tsy nina bombo ntsony ianao fa izy niteraka anao dadanao izy fa misy olona mety mame bombo anao tsy dadanao iny le niteraka ny dada tsy karazana mety misy misy bombo an'lahy misy bombo an'lahy fa mety tsy dada dia tsy dada
jobombo madada sisy nenina tonga ny dada afaka nampisy ianao dikan'izay ianao misy dia satria Andriamanitra nanaiky mba hisy ianao dia nanaiky izy anangana anao ho zanany. Akopio masinao dia salatany tananao raha amin'ny anaran'i Jesosy aoko tafaverina tao anatinay fahatsapana fa tsy miankina amin'ny famonjena ny maha-Andriamanitra anao sy ny mahazanaka anay. Manana fotoana mahamety ianao hamaliana vavaka ny tsiraray avy. Manana fotoana mahamety ianao hikarakarana ny tsiraray avy. Ty takarivo ty izay miverina satria misy fotoana toa mitsiriritra fiainan'olon-kafa. Indraindray aza mety maniry fiainan-jetilisa satria mety miaina amina fahafenom-pitaovana izy. Toa adinonay fa tsara lavitra noho izany manana anao na tsisy ninninina aza. Zany mihitsy le natao hotsaboana tsy tokony hiara-dalana amin'izany izay miala eto satria tonga eto amin'ny fanatrehanao izay natao ho dioviny teny mba ho volamena ankasitrahanao ny fijoroanay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy afaka andeha lalina ao am-ponao ankoatranay izay entiny fanahinao. Ary izay io zany ke tena privilégié be hitenenanao, hizaranao ny fitiavanao, ampaherezinao, novonjenao, navelanao eloko. Aike reny zany tompo, efa tena sarobidy be efa indray mikatona masom-panahinay. Toporotra amin'ny zavatry ny tany sy ny filana maro samihafa. Nefa ianao efa teo ary eo ary tsy mba handao anay. Zavatra katanay tompo, reo efitra diso aoka iongotra, reo fijery diso aoka iongotra, reo fotom-pisaina diso aoka iongotra, zay rehetra tsy nambolenao aoka iongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hisy intsony aminay zanako ao tonga eto ka hisalasalany amin'ny fitiavanao satria misy valimbavaka tsy tonga. Tsy valimbavaka ny maha-Andriamanitra anao. Andriamanitra foana ianao, ninninna mitranga, ninninna tsy mitranga. Ary misafidy zay enkoaka ny mevonahitra anao. Hideranao foana zay. Andriamanitra ianao, tomponay ianao, mpanjakanay ianao, mpamonjinay ianao. Ninninna tsy mbola hitan'ny masonay na andrasanay. Ametraka indray zay ny fitokisana tanteraka ho aminao. Hoesorina any amin'ny olona zany. Hoesorina eo amin'ny tranga sy ny fotoana. Hoesorina any amin'ny mamona sy ny devoly ary ny firongony sy ny fitaka. Eny esorina amin'ny tenanay mba tsy hatoky teny zay. Fa hatoky ianao tanteraka. Tsy ny zava-mitrangany, tsy mafina, tsy manahirana. Fa izy safidy zay hatoky ianao fotsiny. Tsarovo Jesosy ny tsiraray avy zay tonga eto androany. Ianao mahalala ny fijoro, ny fipetrany, fiainana. Mandinika ny fosiny voa ianao. Betsaka ny mety misy problème, miady say, miatrika vesatra, fanaintaina. Androany hariva aoka ho fotoana andraisany tsiraray avy valiny avy aminao. Satria mamerina ny fo ao amin'ny fahamarinana mahazanaka anay. Manonona fanasotrana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanafana eo amin'ny fiainanao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Manomboka itsika ianao hanome voninahitra ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao. Mihoatra noho izay nangatanao mety mbola tsy hitanao hatreto. Nefa efa nitenenin'Andriamanitra fa voarainy sady omeny. Mahita fiainam-bavaka miorina manomboka amin'ny titakarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita olona manatrika eto mahatateraka ny teny hoe mivavaka aza mitsahatra. Mahita olona manatrika eto miamtombo ny fiombonany amin'Andriamanitra, ny fanehoana sy fanomezana ny toetraka sitrahan'Andriamanitra. Mahita fa misy olona manatrika eto ninninna hitany hatreto mbola hijoro izy hatoky ny andremany ihany. Ianao zay olona zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao afantanao dia isaor'Andriamanitra mankasitrany fonao manontolo. Misaora azy, misaora azy, misaora azy. Misaora azy feo atana ny fiainanao. Misaora azy feo atana ny requêtenao sy ny fangatahanao. Tsy miafina amin'ny fanirianao sy ny fitarainanao. Andriamanitra sensible amin'ny saintom-ponao. Efa hitany re io hoe voarainy io. Apetrao aminy confiance totale. Matoky fenan'Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Alleluia. Ny zavatra anankiray zay nytenenin' Jesosy ozy izy mety tsy anjarako hiteny zay ho tenenin'ny pasteur ray aman-drentsika ara-potoana fa apahany amin'ny zavatra nytenenin' Jesosy nyteneniko aminao ozy izy ny tompo ny andiana anjely nanompo ozy izy tamin'ny bokiny dia ataoko manaraka ny asa fanompona. Ty asa fanompona ty zany tsy asa fanompona mandehandeha fotsiny amin'izao, tahaka ny asa fanompona rehetra zay misy anko andran'Andriamanitra anjely. Tiako tenenina zay. Dikan'izay misy zavatra voaomana matoa atsangan'le asa. Misy zavatra voaomana matoa misy mifanarahana. Matoa zany tsika miara mivavaka eto efa vonona zany mivalim-bavaka eto zay le tiako tenenina. Andriamanitra tsy antso anao fotsiny dia fampitazana eto dia masina zay fotsiny. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra manjo anao fa tsy tian'Andriamanitra matotra anao le izy. Iainy fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra, miaina tsara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, apetrao amin'ny tsara ny confiance, aza manaritoky ianao fa mahatoky ny Andriamanitra ao. Rasa tsodrano izay tonoana anaran'i Jesosy. Hoy tompo aminao, arindro izao mba anao mandrakariva, ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ho tanteraka ao ambadika izay fomba izay ny rehetra mety ilànao an'Andriamanitra na tongavanao teto tamin'ity takariva ity. Mandehana fa mivaly izy. Sokatra le lalana. Aniraka ny anjeliny Andriamanitra hikarakaranao eo amin'io manjoanao io satria hitan'Andriamanitra manomboka amin'ity takariva ity fa manana confiance aminy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zarao ny fahasoavana? Fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo.